Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Madagasikara miendrika ho taratry Jerosalema vaovao. Izy toerana izay ivatanan'ny olona mba hifona amin'Andriamanitra. Araka ny voasoratra amin'ny Zakaria 4:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: izao nolazain'i Jehovah tompony maro, mbola hisy firenena sy mponina avy amin'ny tanàna maro ho avy. Ary ny mponina ao amin'ny anankiray akany amin'ny anankiray kosa ka hanao hoe: aoka andeha tokoa isika hifona amin'ny Jehovah sy hitady an'i Jehovah tompony maro, izao koa mba handeha. Io ilay Jerosalema amin'ny endriny vaovao. Araka ny voasoratra amin'ny Zakaria 4:20 ny anaran'i Jesosy hoe: eny ho avy ny olona maro sy ny firenena mahery mba hitady an'i Jehovah tompony maro any Jerosalema sy hifona amin'ny Jehovah. Mendrika izany ny firenentsika. Araka ny voasoratra ao amin'ny Galatiana 4:4-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa Jerosalema any ambony kosa izay renintsika dia tsy mba handevo, fa voasoratra hoe: mifalira momba izay tsy miteraka, mihaitsoa sy minanana ianao izay tsy mbola mety zaza, fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny any manambady. Fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Efa voasoratra koa nefa hiadana sy ho finaritra ny mponina eto Madagasikara e. Vavaka isika. Ray eo, diovo ny firenenay, diovo ny taninay, ho mendriky ny voninahitra ao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-piaona tompoko.